fa nodimandry kosa Ramatoa Lalao-Randremapionina filohan'ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena PF-NOSK sy ny KNOSK. Olomanga ny firenena izy ary nanana traikefa betsaka teo amin'ny sehatra ny fiarahamonim-pirenena, ny tontolo politika ary ny tontolon'ny fampianarana ihany koa. Tao anatin'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM no androm-panjakana farany nisy azy talohan'ny izy nodimandry izao. Nodimandry teo amin'ny fahaefatra amin'ny fitopolo taona ny Ramatoa Randremapionina Lalao filohan'ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena PF-NOSC sy ny KNOSK. Araka ny fanazavana voaray tamin'ireo akaiky azy dia nanao accident cardiovasculaire izy ny talata lasa teo ambandrasam-pitenenana nandritra ny fivoriana niarana tamin'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM. Androm-panjakana ny asan'ny farany ihany koa. Nanao ataky fa androany kosa izy ny sabotsy lasa teo ka izay no nitarika ny fahafatesany. Olomanga amin'ny firenena ary manana antraikefa maro Ramatoa Randremapionina Lalao, isan'ny sehatra no diaviny sy nosahany ny fiarahamonim-pirenena, ny politika ary ny fikarohana sy ny fampianarana ihany koa. Manana ny mari-boninahitra officier de l'ordre national du mérite frantsay ary nofidiana au prix Nobel de la paix tamin'ny taona 2010 ihany koa izy. Ny nofony dia hanainga ao amin'ny fitrano fonenany ao Ambodiafotsy sy Ampitatafika ny alarobia marain'izao ary hoentina eny amin'ny fasan-drazana eny Ambohitrakely Ambohitra Anatsinanana toerana anaovana ny fitoam-pahatserovana sy fitoam-panandratana iarahana amin'ireo niara-niaina sy ny tolona taminy nandritra ny fahavelomany.